Janvier démocratie Nusratani Axiel Olalovni Niantsarandrena Arsoa Volana Malika Lale miaraka amin'ny Toko Bienvenue Daniel Axiel nandray feo nandrindra teknika Sabit Stella Nana Tontos Axiel. Efa vita izao ny taratasy rehetra momba an'ity tamin'ny malalaka manoloana ny trandro fivianiny ity. Aleo amin'izay ilazany izy tsy hametraka amin'ny fiarany eo intsony manomboka anio. Mino aloha fa tamokamony izao e. Ary mety tsy anaiky izy kanefa ho afaka anao inona eo intsony ianao raha vivianina. Reny mba nitory fity taminao. Saingy ny avonana ohatr'ireny inona ery. Mbola tsapako falatsa-pity aminy anefa hatramin'izao. Tsy haiko fa mitombo andro aman'ala ny fitsiriritako azy. Toa arakaraka ny nandavany fitiavako ny vomaika mampitombo ny faniriko ifankaty aminy. Mino koa rangaha fa tsy manana olo tiany izany izy fa mba mamolaka fotsiny. Tena izany mihitsy e. Naonsa ny olo tiany izany mbola tsy hitako hatramin'izay raha tena misy marina. Fomba ny vehivavy koa angely be famolaka amboloha fa manaiky any ny efa rany. Tsy hamelaka ianao vivianina raha tsy azy koa. Mbola ho babika ianao fa mifatram-panday ihany ny manaiky. Marina mihitsy izany ka. Efa manoloana ny varavaran'ny tranony aho. Ary inoko fa mbola vao hiomana ihasy izy amin'izao amin'ny 7 ora sasany maraina izao. Metsika amin'izay ela raha Cyril fa mandeha ny fotoana. Tonga dia mandondona avy hatrany aloha. Iza koa ary izany mandondombaravahana vao maraina izany. Nefa za ty mbola eto amin'ny soloana akanjo mihitsy. Iza zao azafady e? Za ihany tiry vivianina fa mba voay a. Fa misy inona ary Cyril? Mba andraso vetivety aloha fa mbola misolo akanjo aka. Eny ary fa miandriandria e. Mbola misolo akanjo ny kala. Aleo hoe hotsikolovina kely eto amin'ity lavaka lakile ity izany fisoloany akanjo izany. Aniromanitra toy ny alika miambozy koditra fotsiny eto ve a? Somary lehibe ihany ity lavaka ity izany ary io tokoa fa misolo akanjo ny lary Cyril. Izany hatsaran'ity vatany mariny. Aleo mihitsy rangaha alaiko sary amin'ny telefoniko fa tsy aritro a. Aiza moa ny telefoninako teo? Aty eto. Ary andraso amin'izay hoe tena mety izao fa aleo akako azy tsara. Vatana mafatifaty sy mampite-hamihana tahaka an'izao ve rangaha dia tsy ho azoko. Misaotra ihany tsy nampandroso avy hatrany akiry vivianina malalaka. 92 FM. Raha atao ambadiky mivaravarana ato ny sarindry tsy misy akanjo a. Amp'izay ka. Sady efa vita ny fisoloany akanjo ny tamin'ny mamovaravarana iny izy fa aleo mailo amin'izay. Miala tsinona mpiandry kely rery Cyril. Manahoana ianao aloha e? Tsy maninona fa salama tsara akiry vivianina. Ao mandrosoa dia mahazo seza fa inona ny vaovao noentinao ny tonga maraina aty an-trano e? Tsy aleo ve niandry tany amin'ny birôboko tany? Ka risy antomomaika dia tsy maintsy nakaty an-trandry mihitsy aho fa mandeha ny fotoanako. Fa antomomaika inona izany? Trano aho fa adinina isy président laza tamin'ny rihatray fa misy fiangonana vaovao iorina eto amin'ny tokotany malalaka manoloana ny tranonareo eto. Hisy fiangonana vaovao iorina hoe eto an-tokotaninay? Izany indrindra. Tamin'ny mpanjakana mantsy io tokotany io ary nanaovany zareo fangatana dia lasany. Ka anio nanomboka amin'ny fiadiana fototra ataony zareo. Izany ve? Ary tsy mba nandalo teo ambany masoko izany fangatandry zareo an'io tokotany io izany a? Ny fomba sekretera pokotany ihany? Raha mba fantatrao mantsy ry vivianina fa fieranay zagabe koa ve dia ampahalalana anao. Tsy misy io. Dia ahoana izany ry Cyril? Dia hanorenana fiangonana vaovao izany tokoa ve io tokotaninay io? Atao ahoana fa efa manana taratasy ara-dalàna zareo e. Ary vao omaly hariva ilay pasteral fiangonana no nanafatra amin'ny président fa hanomboka an'io ny fanorenana ka aoka tsy zavatra nelingelina intsony eo. Andray? Dia aiza indray izany no hanasiako ny fiarako? Dia tsy haiko aloha fa izay no izy. I président mihitsy izao naniraka mba hanisahandry ny fiarandry na hitadiavandry toerakafa sy nazy manomboka izao.
ho avy eo mantsy ny mpitatitra vatsy fasika ary brika nrenana amin'ilay fiangonana. Afaka ninona moa fa dia voatery hitady toeran-kafa indray zaniko. Apetrao amiko aky ny fiarandrifa sady mifefy tsara ny tokotaniko misy alika miambina. Marina ve? Inona ny andengako amin'ndry amin'izany Viviane fa fitiavako andry zany a. Aza dimy fa tena tiako angeo andry e. Ok ihany fa hitady toeran-kafa asiako ny fiarako ary Sihila. Ary ny fitiavana torinao amiko dia tazono anao samirery ihany. Ay, Fa manonofy atoandro ianao raha izao no antenainao hifankatia aminao. zany mba valy teninao. Anenenanao ny fiavina vonanao toy izao fa mandrasa kely e. Fa ninona hono ty Sirila reo olona no manao farateny tahaka izany. Tsy raharahanao zany rangaha fa izay toerana asianao amin'ny fiaranao eritreretina fa iny any lasa. Ho avy maraina teatranotsika zany nendra vao anotra ny anta sa nareo mianaka no any aminy. Aiza mora angano andehanany mianaka any amin'Ravao a. Ianta aza omaly ny saika tsy tody tato an-trano noho ny fianjarany tany atsehana tany. Raharaha aloha iny nahasolafaka tampoka ny anta tany atsehana iny ka. So ihany aza fa mba nanakaka ty anotra azy isa-marainy ny Endravao araka ny tenin'ny omaly arivo iny. Mety aloha zay e. Mahampalahelo koa ty manjoanjanatsika ty raha matokana. Ny vitan-dratsy angaha azo ialana rehefa ho avy. Iza no anapohan'ilay oditra-kony voahitsany tsy naka na solafaka azy. Nangoritsina mihitsy ny vatako nahita ny fianjarany tampoka teo amin'ny arabe izay rangahy e. Raha fantatro aloha izay olona nanipy izany oditra-kony tany atsehana zany dia nataoko tsy afa-bela mihitsy. Mba marina moa izao ny zanako ty solavaka sy naratra ary vao mafy noho ny nataony. Nga fantany 92.8 FM. olona ny fanipazana oditra-kony eny an-dalana rehetra iny. Zany mihitsy e. Ny loto ao an-tsena koa moa tsy lazaina raha teo fa dia efa fiainana mahazatra sy mahafinaritra antsika malagasy angamba ty miaina anaty loto ty ka. Tsy mba misy fipetrany raisiny ry zakabe akory fa dia faly fotsiny izy mamela ny olona hivarotra maralaka eny amoron-dalana mba hanaovana ferana abatsena. Eno a? Tsisy na dia daba fanariam-pako na iray azy ety an-tsena fa izay mpivarotra tonga saina sisa no mahalala manangona ny fako ny moko. Ka reny daba kely napetraka reo fokotany taloha reny azany efa tapitra nisy nangalatra avokoa e. Izao mila tovita ampamafalalana sy mmpanadio tsena tsony ny asa fanadiovana. Ny fako mivoza, ny olona tsirairay koa tsy misy tonga sainako. Aiza moa izy no tonga saina raha ny dokam-barotra sy ny kifetifety etsy sy roa no ampisesika ao an-dohany. Ny fianarana fiainam-bazaha no hitazana azy isan'andro ary ny fahalalana sy ny demokrasia no atao ambony no sotroavina malagasy indraindray. Zany reny fandrosoana fa zao dia marary fo amin'izany ianao rangaha. Mandreraka ko. Fa leo aloha anatitra n'ity sakafo maraina ny anty atsy any efitranony atsy e. So mangatsika fotsiny etoko. Sady efa ho avy koa zao raha vao mpanotra. Marina tokoa zany ranoro a. Rianta! O Rianta! Miareny eo am-pandriana aloha fa ty sakafo maraina andry e. So dia mangatsika. Ok, zao fa tsy mazoto manarina eny a. Fa ahoany? Aiza zao ny tena mbola marary andry? Marary aneny a. Tsy ny valako sy ny mojako ny anjera omaly ihany no marary afa. Ny vatako iray manontolo mihitsy. Zany ve reto? Ary misy hafanana be koa anendry izany. Manavy angandry? Manavy a. Sady misy raha mivoaka amiko roneny a. Maninona tsara hoe Rianta? Zany o. Misy raha mivoaka amindry ahoana? Hoadray marina. Toa misy tasin-draha be tokoa ny kodorin-dry. Fa lozinina re ty lanitro. Nanao any izy tao ranoro a. Raha ty fa tena marary ny zanako ry toara. Andray marina. Toara. Fa ahoana raha matoa mitomy aloha ianao fa aza mitomany takio e. Ka tsy mimoja voadona mafy tamin'izy ny anjera ihany eny narary azy. Fa ino koa? Fa mivantany manontolo ony. Ary tsy koa izay fery anaty mahazo azy fa misy raha manasy ny kodorony mihitsy mivoaka any eny. So mba fambara aloha zany fa aleo izy hoentina any dokotera zao dia zao ranoro ka. Izany tokoa angamba. Ao mihinana sakafo Rianta dia ndao hamonjy dokotera marina. Ka zany io a tsy te hisakafo e.
dia ahoana koa na andehanantsika any amin'ny dokotera nefa ny mojako sy ny tongotra fifolako maly ary mbola tena marary be. Tsy maintsy entina any amin'ny dokotera ianao ry ata fa efa ho feno 2 volana anie ny zazo ekibinao e. Ao manendre sakafo ihany na dia dite mafana fotsiny azy. Za andeha tady taxi hitondrananao aloha. Izay fa lasa aloha fa miomanina reo menaka. Ampiarina rary neny dia dite mafana ihany omenaka. Tena malaiko mana be aho sady tia handoa foana ka. Ao ary Tatondianao ariva ty amiko ritoara. Voalohany aloha dia eoko ho fantatra lahy ry Cyril fa raha ny adezirako ao amin'lahy dia tsy naka ty hatrano lahy akory aho. Dia mandehana indray ary miverina moto fa malalaka ny varavarany. Andeha tokoa rehefa avy mampafantatra ny lahy fa niditra hopitaly aho tamin'izao sika miteny izao. Niditra hopitaly hoe? Zany e. Fananinona? Solafako nioditra akondro teny an-tsena izy afahako maly. Somary mafy ihany ny fianjarany ka folaka ny tongony avy ary mangana be ny mojany. Karaha nentina tany amin'ny mpanoitra izy fa zany koa ve dia ampidirany hopitaly azy e? Tsy adala akory zahay ka sery fitanana malano amin'nona vadotra koa e. Nisy fanafiana be izo maly maraina ary nisy raha koa nivoaka taminy. Zany ve? Zany hoa. Dia nanahoana zany le zanakay tao an-kibony? Indrisy fa noho ny fianjeran'ny tapoka sy mafy loatra dia tsy tanatsony zaza tao an-kibony noho ny tonga teny amin'ny hopitaly zay. Vaovao lehibe zany fa afa-batorany alary Cyril manomboka izao a. Araka ny taratasy fiatohana ny fahasalaman'ny antana ataontsika nefa dia tonga eto milaza amin'lahy fa misy saram-pitsaboana tsy maintsy alohany amin'ny hopitaly ka mila volany efa n'izany zay. Ka efa afaka ange zany ny zaza tao an-kibony dia tokony tsy manan-kerintsony le taratasy namatoranareo ahiantoka amin'ny fahasalamany mandra-pahaterany. Mopera vaky tamin'izany tsika izany ka samy miala zany akoa. Azafady a. Ny voam-pamaky indray ve no andolaso roa? Matoa niditra hopitaly anta dia noho ny fahavoazany tao anatin'ny fitondrana voaka ka tompona andraikitra sady tsy afa-miala amin'izany lahy izay nahabevoka azy. Tsy maninona ary zany raha fa faradidy ataoko aminy koa izao a. Dia ohatrinona zany ny vola tadiavinareo? Tsy izahay ry Cyril no mila vola milafa ny hopitaly a. Jereo tsara fa reto voasoratra atao anatin'ny karne reto ny totaly vidim-panafody rehetra miaraka amin'ny saram-pitsaboana. Aiza hoe? Io e. Hoay le ty e. To dia mety ariary be izao. Ahoana ty? Ahoana moa fa rehefa tsy matoky ela na tsy afaka mandohy vola io dia aleo zany eny amin'ny tribonaly any ho hitaky azoko. Azakarina tribonaly zany ary toara fa aleo fa alohako. Fa hoana e. Ka elahy tsy inona ohatrany tsy mino ahy sady mbalay nandoha azoko. Azo lamarina eny amin'ny hopitaly koa anie io saram-pitsaboana io raha tsy matoky ahy lahy. Aleo tsy ho asarotina andrisaka fa ny ratsy vetivety aloha. Ahoana indray e? Reto isao tsara fa dia mety ariary reny natolotra ireny. Noho izany afaka didy amin'ny anta amin'izay aho manomboka izao ary tsy manan-kerintsony ny taratasy fanekenana teoko taminareo. Dray. Aoka zava fa ny fiatohan'ny lahy ny fahasalaman'ny anta sy ny fahaterahany ary ny famelomana ny zazatera no foana manomboka izao a. Fa ny faneken'ny lahinay ho tompon'ny tany izay honenanay kosa dia tsy azo vonoina sady voalaza mazava tsara tao anatin'ny taratasy nataon'ny lahy zany. Le tany any ampita tsy mangatany sono amintsika ry Cyril. Vola be mikararana io raha lafintsika amin'ny zareo raha reny voalazany tamintsika ireny ny vidianany metatra toradroa e. Ahoana moa tsy ho samy vidy lafo an'io tany io izy fa tany amorona rabe sady tena malalaka ange le izy.
dia hitany latany amin'ny domainina ihany ve fa androdoara sy repiray-tapo aminy tany io ka tena zany tokoa raha zaka ary izany no mahatonga an'ireo zandry ny doara mamboly sy mivarotra amin'ny masakeny fa tany kambanan'izy piray-tapo le izy zany ve izany oa ary raha tambatambazana ary zareo sady ampanantenaina vola be ve dia tsy anaiky hivarotra n'io tany io amin'ny sonoa vao aingana mihitsy any mody nanontany ireo zandry fa samy tsy nanaiky hivarotra ny tany lovany zareo e zany tokoa no hoe adalanome tanan'ondro ka nasoloina ofany aza tsy ty a tsy fantatra ry zareo mantsy fa vola be tsy fahitiny hatramin'izay ny ainany no azony raha amidiny amin'ny sonoa io tany io mba tambatambazy sy reseo lahatra ihany letsy ry zareo a dia ampilendalendao vola fa ho aizany tsy anaika eo reo ka ny tena olana nge dia hidoara mihitsy ho tany zareo e ka nefa za sy doara hainao ihany fa tony ny sakay somaso dia ahoana letsy izany marina fa betsaka ihany le ny vola vidiny tamin'ny raisitsika nomen'le pasterana n'olom-piangonana vaovao reny saingy tsy ampy amin'ny tako le trano vao nahoroko fa elanga ahoana zany ve eno a soa ihany aloha fa tsy niraikopaka isasahana tamintsika vivianiny fa raha tsy izany dia voaterina zara telo be izao vidin'le tany raha ivivianina indray dia azo antoka fa tsy anaiky ny amrotana n'iny tanina malalaka manoloana ny tranon'iny ka sady olona matika amin'ny be iny koa ve azo ty ray afera amintsika isy aloha dia izay izany ka ary mbola tsy mety hifankaty amin'ny lahy mihitsy moa izy iny hatramin'izao ka matika amin'ny be ho any ianao e tsy fantany anefa fa eto ampelantanako ankehitriny no avy ny ara-pitiavana ohatra eo ampelantanany lahy hoana ity fa tsy azo aleo tsy ambarateloko ny amin'izany ra zaka so ianao tsy hatambavy eo ka asimba ampilanina efa maniko a tsy hatambava ahoana ity a piray afera nge tsika hatramin'izay e ary efa nisy ny pika ve ny tsy ambaratelotsika sa mitantaraiko taman'olona balazao moa lety za mpilanina ny lahy zany fa mahaliana ny planinako voalohany aloha dia andrava izay fiarahany amin'ny olo-tiany any ny varo kosa dia ny fanjonoko azo mora foana amin'ny tambitamby rehefa tsy misy mpititsony izy dia fomba ahoana lesy natanteraka an'izany naka tsy tia mainty sa ody fity tany amin'ny dadarabe nga elahy tsy mila odin'ny dadarabe izany afa za ihany no mamorona ny odiko e ka odinina ary zany ary tena mandaitra ve zany asehoako anao zany ary aloha ny ody mahery kristonsakabe a ohatray fa sarin'izy io vehivavy zara fa miakanjo amin'ny telefona ny lahy io zany le ty tsy sariny vivianina ve ty fomba ahoana nazony lahy n'ity sariny tiry serila mbola holazaiko anao ihany ny anao rina ny nazoko andreto fa aza maika ianao e oay le ray teo sy tia manaraka ity zany tena tsy misy akanjo fa takokenatra fotsiny sisa fa izy aloha dia tsara tena azo le tsy elahy raha mahazo an'io a tsy taitra ianao fa vao amparitako amin'ny facebook fotsiny io sary mampiseho mivata amin'ny mianjahanjy io dia vita tanteraka ny aminy ary amanontolo ny fitiavany zanaka chou-fleur ve ranao a salama ve aloha e salama tsara fa mba mamindra kely eto e mahafinaritra kosa ireto iziko aza diny re a rehefa mahavokatry nareo e legioma tena tiako angely chou-fleur e zany tsaroko iriny fanaterany anta chou-fleur ao ato alohan'ny olantsika ireny efa ny fanazava tsy mifamelitsika fa anaterako chou-fleur any an-trano mihitsy ianao raha izay izany foana ry vivianina hita ao a fa avelako eo aloha ianao fa mba handeha haka voatavetsy an-tanybody koa e eny ary ary angatsy efa nalainao moa reo voatavinao teo fa ohatrany tsy mahatazana voan'ny iray ange a ito e lanitro fa loziny ty fa misyna vao malariva no nijery teta rehefa ho folo mahery ny voan'ny mitazako teto nefa voatavy ray ohatrany totoondrin-draza sisa no taveleto lozy zany fa nisy nangalatra zany voatavinao viviana andraso ane e jereo fa reto mihitsy zao dia teo 92.8 FM andray tena lasa mimpangalatra tsy vanona mihitsy ny voatavy kanoa eno efa tena mirongatra mihitsy ty alabotra eto ambady be vavy ty mariny
ho vitany ho vindanitra no be mpangalatra tahaka izao no eto amintsika e fa tena efa meratsy mihitsy ny fiarahamonina kehitriny ka aiza moa no tsy aratro ianao fa mitombo izay tsy izy any ny tanora tsy anasy eto ambaty behivavy be ny tsy manan-katao fa mirenireny sy miloka fotsiny no ampondrahany raha vitan'izany moa ka maninona fa reto izy mamay mibara fisotro taoka isan-karivo ary mifoka rongona isaky nelankelatrano angano tsy hitanao e zany mihitsy no mahabe setra sy mampisy fitsaram-bahoaka eto an-tanàna eto tanora hafa ny tanora nandany andro teny amin'ny kianja fanaovam-baolina taloha fa raha tsy bara dia fitendrena gitara isaky nelankelatrano indray izao no malaza dia raikitra eo ny fisotro toaka sy fifohana rongona araka ny voalazanao ka nikanja fanaovam-baolina rehefa nandrenan'olona trano tsy hoe mitsikera be fahatany anareo fitatana fokotany fa dia tsy mba hainareo ve ny nanakanan'ireo mpanorina trano eny amin'ny kanja fanaovam-baolina taloha io e ka samy milaza ho tompony ho tany ho dolo izy rehetrako ary manana taratasy ara-dalàna ho iry zakabe sy rilako ny mahagagana dia toa ohatra ny tapitra misy mividy sy mamaritra avokoa rehefa tamin'ny malalaka eto ambany behivavy indrindra hatramina sefipokotany andry zareo ireo marina mihitsy izany fa nanotokotany manoloana ny tranoko aza ny ankehitriny efa nanorena ny sasany fiangonany dia tsy manaky be any an-tranonareo manodidina ve ny fitoam-bavaka ataondry zareo ao zaho miresaka aminao io izao dia tena tsy ampitoromaso no mila arary an-doha noho ny vavaka fiambenana fanaondry zareo alina tontolo ranoro zany ve aky re manaky be hatrany aminay mihitsy aloha ny tabatabandry zareo mpivavaka ireny tsy misy maharatsy mivavaka sy mideran'Andriamanitra fa any zareo kosa tena tafa ohatra ka eno ataony faran'izay mafy ny fanamafisam-peony ary tsy fandrenisana intsony tabataba sy nikikika taony fa hiaretana fotsiny zany sabotsy tsy lahady fa nandavanandro aza dia izany foana no ny ainana mba niteny andry zareo ihany fa inona no navaly no ianao inona hono aky andro ny fahalalana hono izao ary zony ny mivavaka fa ny devolony tsy mahazaka mivavaka tao zany ve ny kristianina ary Andriamanitra ve amin'ny zareo Andriamanitra ny tabataba sa Andriamanitra ny filaminany dia gaga tena mampalahelo ka neny orineny ihany fa misy inona ry any tamin'ny mihazakazaka sepitra teo izao ianao andorony no diangana fa mirehatra be ny tranontsika mirehatra hoe ny tranontsika eno mirehatra ny tranontsika fa ndao ho diangana lozy inona rety aikana aizany tany alehanay fa mirehatra ny tranonay ry Viviana tena zava-doza tokoa izany fa ndao isika andeha ranoro Pero zahay mianaka fa dia manjanaka ao Kara sady maintrantsika ny matata rineny manginanaka izatsika teratsika tata nahoana reno no mahita ao an-trano tao andre izay anaka aokarezary izy mianaka atanjao ny saina atao hoana fa efa nanao izay farahery ny aminy tokony olona fa tsy nisy hevitra intsony dia matsy mba nalanena kory ve fahatsy Viviana aiza koa ny alehanay amin'ity trano kila sy mahita teraka tena veritsika rineny ranaposiko toa izao dia naleoko tsy namela tada rery tao an-trano tamepanasandamba ny lazany olona fa hoe rehetra ny tranontsika ary lafo be mitsoalajoala ny tratrako teto zany tsy tafavoaka-tsony tata ho ny olona fa tavela tao dia izao maty izao andray ana tata izay anaraka taminao tata hoa akoho azay e arary amin'izao anie nareo mianaka e okakizay rianta mahaiza miolona rehefa izao no ankasony tany okazay fa Andriamanitra kory tsy hamelanareo irery na oviana maoziny
eo any amin'iza tokoa moa zany izay andriamanitra sisa ny anteheranay fa efa zona anjara tsy maintsy zakany mianaka fa dia olona loatra re no mety nampirehatra ny tranona oetro izao e dia asa re mbola nisy amin'ny afo tsy maty angato ao an-dakozinareo ry any tsy nisy avy izany tao sy fifidianina izay neka isaky ny avy mandranona dia mandela tsary bofony fomba nentina ny arovana ny atrano to izao izany sady fitotsiana saribora teo raha misy ny tena sarotiny any mafy dia doaraka hainao fa fandrafitra anao sany sady rindrika azy fotsiny no mampisaraka ny toeram-piasany amin'ny lakozianay dia ahoana no nampirehatra ny tranonareo ka nahatonga ny doara fitafavoaka tao randresaky ny olona tratraka voalohany ty dia tsy maintsy vokatra filakotra mifamokasika olona tonga n'izao e ary angamba ny kasamokareo azy fanakolona tao amin'ny toeram-piasany dady efa vela tao ary dia izao maikila tsy misy amantarana azy tsony izao e fandrefesa-tany nataonareo maly teny ampitatsimo letry Cyril vita soma tsara ny amin'iny ra zaka fa ny fanamboarana ny taratasy ny fivarotana azy amin'ny sinoa sisa no ela ay kosa eny hoa dia mety roviana aloha no afaka mivarotra azy tsika efa mangidy ity andray vola sady lety zany no felan-tanako marina mety ho ray volana latsaka eo ka ay tsy maintsy mbola amorina taratasy vao momba n'le taminmantsika araka ny fiangavian'ny fianakavian'ny tompoky ladoara fa remmairemo ny tranony ka lasa lavenina niaraka tamin'ny doara tao koa ny taratasy taniny zareo mahendimboanto zany ny fianakavian'ny tompoko ladoara ka ainy ry ny manampitamby an'lahy lafanganany tanindry zareo ary maninona aloha ialahy no ohatry ny malomalokendrika izany oatra ny veritsita ho any telefoniko dia io mahalasa saina io raha zaka zany ve ie fa veritaiza le ty ny telefony lahy tsy haiko raha latsaka teny ampandrefesa-tany homaly teny ampitatsimo le izy nalatsaka taiza fa tena tsy hitako mihitsy izay misy azy nahita aloha zay nahita azy entam-bazaha iny ka kely vao lafo vidy tsy vitan'izany fa betsaka ny tsy ambarately voarakitra ao anatin'iny inona nivakiany lahalohan'izany letsy fa mividiana vaovao fotsiny zay nahita n'iny telefoniny iny koa tsy asa saina amin'izay tsy ambaratelo ao anatiny fa vao maika ho fafany aza mba hamarotany azy raha mba zako ka ninako raha matovivianina manao nadolo nareo sady mialatsiny re raha zao vao tonga ato amin'ny birao salamy izay fa nisy inona ry vivianina ary vao avy ny tomanga ndry izany nohatra ny bongobongo sady mena amin'ny masondry vao avy ny tomany tokoa satria nisy tsy mahataotodina naparitaka ny sako tamin'ny Facebook potika tanteraka ny fiainam-pitiavako zareo zany ve tena nandaitra tokoa le tetika Cyril marina fa voty ary ho azo mora foana fa nisy nanaparitaka ahoana aloha sarindry sariko vitsivitsy ny solo akanjo ary mahamenatr'olona fa ny tena tsy tany koa dia ny commentaire nataony tamin'ilay sariko re hoe iza ny tia mpivarotena tahaka itony tena verareto alina ndray zany marina enjany zany ka zava-doza tokoa ange ny ateraka ty Facebook ty ankehitriny iza ndray zao ny sananao an'izany dia tsy haiko fa anaran'olona fafabe ilay izy izao na ny fofom-batoko aza tezitra sy ny saraka tamiko ary izy intsony koa moa no ity ahy rony compte sandoka na compte faiky rony indray zao nanaparitaka an'izanyko aza mitomanina mamofoto zao akery vivianina etsy ho fafako ny ranomasindry fa misy foana ny tena ty andry
92.fm. mahery zany tsy ny onantsika Zany tokoa efa roa volana mihitsy azako zany nareo moa efa ety ampitandrefana monina fa tsy ao avotanana ntsony ka zara zany mba nisy ty tranom-bokatra ity no mendada toandrodoara isotrianay taorianan'ireny an-tranona azo anay reny zay aloha dia marina eny ary ka inona ary zato vaovao nentinao ianao ty tsy misy masaka koroko fa avy nanasa lamban'olona zao dia efa saika andeha hanampy any any tamin'ny varotrana any an-tsena na tonga ianao zany aza sahirana reran'olo fa nandalo mitsidika sady mba ilaza vaovao fotsiny fa mbola maika ihany koa eny ary ka vaovao inona hono zany tsy zany hoa fa hanambady amin'izay ary ka mba manasanareo mianaka hanotrona ny mariaziko ay tena vaovao lehibe kosa zany ko aza matahotra fa ho avy zay ry Viviane fa mba izy aloha le nekenao hovady andefimandrinao tsy vahiny aminareo izy ka iza hono zany tsy vahiny aminay zany ke i Cyril reranoro i Cyril hoe ie izy indrindra sanatria mivava tsy mialina amin'ny fitiavanareo fa dia i Cyril ve nekenao hovady vavakisoa misy sira moa ny fanambadiana ka tokony ao hihinana azy ihany hoe fa ngah dia tsy mba nisy olo-kafa mihitsy ry Viviane ny lehilahy tahaka ireny no vadiana ny voditsobika aza ho ny manatandrify maika fa vehivavy sady tavy ny volony tahaka anao zao mba miangatra ianao ranoro fa ahoana izy ntsony moa no lehilahy azoto anambady azy izay efa nalaza tamin'ny Facebook fa Fréquence plus fa tsaona elin-drivotra fotsiny ve aloha zany sarinao nisy nanamparitaka tao amin'ny Facebook zany sa tena marina za koa mantsy mba naheno zany voalazanao zany tamin'ny antako tsy tsao velively fa tena nisy sariko tokoa ny paritaka tamin'ny Facebook ranoro zany ary nolazaina fa mpivarotena hono ndraiky tena mba tsy vanitoetra koa zay navita an'izany marina toy ny vorondolon'ny seho andro teo amin'ny fiarahamonina fa taony naneso taony nanarapy eny fa na ilay fofom-badiko aza dia nitsara ho mpamandalitra azy ary nisaotra an'Andriamanitra fa afadoza hono ndry tena loso zany marina tantaraina ane zany ranoro kamory efa nila ivarina tamin'ny antsan'ny famoizam-po-tanteraka iny nefa no nisy tanana nitsotra nanavitra dia ny tanany Cyril nanome toky izy fa tena ity sy anaja ary nekeko rehefa tsapako fa ny tanany tokony meny tokoa veky averiko any anefa fa tsy mialina amin'ny fitiavanareo ary anatrika amin'ny mariazinao saingy raha ianta kosa dia aza tenanao avy satria tsy afeniko anao fa efa nasolafaka ny anta nge Cyril efa nitantarainy Cyril tampiko daholo zany ranoro savaranonandro ihany zao diko izao fa mbola ho avy araka amiko eto tokoa izy ifona sy angata-tsodrano aminareo mianaka ay kosa ary izao koa ifona ho azy satria tsy misy tsy diso izay mandiny tany ary ny heliko ibaboana mody rarina ko meteza re ianao anamboatra ny sainy anty matoky ianao fa tsy hitana lahelo aminy akorina izana ianty rehefa maiky ny atsony izy vonany amela zay meloka taminay zay fa zany raha teo ny vavaka fanaonay isan'andro koa tongava soa reny andro anaovana andrarahanareo rovina tokoa moa izy io saotra betsaka ranoro raha ny fikasahanay roa aloha dia mbola afaka iray volanandroany ary atao andro iray avokoa ny vodiony sy ny soratra ary ny mariage fa rehefa miverina miaraka eto za sy Cyril dia omenay ny fanasana anareo mianaka 92.8 FM eny fa andrasanay ato trano zany nareo amin'ny heriny anio dia mifalia amin'izay fa avitra ihany mibaraka anao tamin'ny Facebook zany tena aloza nge nitoetran'olona sasany amin'ny Facebook ankehitriny satria hoe andro ny fahalalana sy demokrasia izao eny kiko any ka tsy misalasa reriry zareo manampatra ny aran-tsim-panahiny na dia modoka ny hafa sy anosy hosena ny zony azy reny fona tany amin'ny-dranoro ziante dia tena niova tokoa le tsy elary Cyril zay elahy dia mody bonaika atao zanak'ondro tsara hofany ery rehefa nahazo amin'ny Viviane
ka tozy ilay tena nydriko ave tsy hanova famindra kely raha zaka taony tsy dia hitsy ny lalana fa taony tia dia tia ny lalana izay nahazo tokoa mahay miresakako fa amin'ny herina any moa izany no anaovana n'lay mariazonareo izany indrindra no mahatara-fidirana kely aviviana ato ambirao fa mbola nohatra akanjo vetivety eny amin'ny raivim-panjaitra matsony izy dia mivarina tre tokoa ve aloha izany ny aferatsika roalahy eto amin'ny vokotany fa efa hivady izany lasy vivianiny tsy misy afera amin'ny farina izany raha zaka fa tsy maintsy mba miato kely fotsiny tsika mandra-pahavitany raharahanay aloha nefa afera inona tsoa moletsy izany no azo atao eo aza taitra ianao fanontany no enandry tompoka ladoara mbola miandra antsika raha tokoa moa dia ahoana ny fomba azotsika azy nefa ilahy efa nanaiky taratasy fa andro doara io tany io ka idoara azy iny dia efa maty sady ny fihavanako amin'ny ranory sy riantange efa nivitrany dia inona nitetika lahy amin'ny tany nisy ny trano zareo mahita aloha io atao fotsiny izay ahavadiko boribory any anta dia hoko feo anara-pandraitrantsika fotsiny izy raha ny eritreritro izao dia mety hananganantsika bara mihitsy eo amin'ny toerana io ary atao mody manana anjara kely amin'ny tombom-baritra anta dia mangina dia amin'ny fomba ahoana nanaovana vadiko boribory any anta amono an-dranory reny ny vetsika ohatrany tsy lasa kosa izany ka tsy isika ny amono azy fa mifokon'olona ahoana efa nanomana paika anatanterahana izany hainao ihany le mahazatra raha zaka oka fa tonga dia azoko aza mandohatra n'izay tapako mibesiny maro fotsiny ianao fa zany raha teo ny demokrasia ary enosa aty izany tabataba ho tokotany ao izany eny tokoa alitsy fa misy inona ary ao avelany ao manao ahoana ianao président ahoana lonjaka efa nahatratra-pangaladamba ao indray ny fokon'olona dia mitady anao fitsaramba-oaka fa izany indray nitratra nangaladamba ao izany isoary zanakarahatsimba indray no ifanjatian'ny olona mila hovoninao raha tsy voasaka antsika ireo olona ireo dia ho maty ny fitsaramba-oaka ao izy président fa mba marina moa ka efa elany andrasana izay tena mpangaladamba eto an-tananety kosa nge vahoakako aiza rangako mila ho isanandro izao misy aladamba foana ka na izany nazakely sy reny mba halamino mihitsy aloha ireo vahoaka ao an-tokotany ao ireo président fa ho fatiny olona ange isoary andao tokoa ary aloha tsy ilay hivoaka ny birao dia anamina izany fitsaramba-oaka any dia matoky anao a zany azafady aloha azafady mba ahoaka aloha ikeny dia ola fa hoadraima to tsy mena ny président kory zareo fa efa misady ny mamely tokotra tsy misimona ny volony soara kely syrilla aza misy mikasy tanana andro sara aloha nareo fa mba eno président e olona mba eno président mamy tananareo ary fokon'olona tena marina tokoa hoe fa nangaladampo soary fa sao dia mba endrikendrika fotsiny izao ataonareo izao tena fangaladampo mbola misy namany fa iza koa no lazainareo fa namany milamina aloha nareo ry zalahy tanoro reto fa aza misaviritaka toy izao ary tahataritinareo atao inona koa ranoro mba aoka aloha le retsy andray marina iny koa fa efa ifandroty andro zareo ranoro aza vela finondry vahoaka ireo izany andrainy président tsy mangaladamy izany eny andao resakana andreo olona rehefa mifatandrainy koa zareo fa manompoisy namono koa aleo mihitsy aloha hosakanako eny le tanoro eto fa tena tsy lasy zao ka oka
kanareo fa tsy mpangalatra ndraiky le olona aza finoana izy aza finoana izy le olona aza finoana ma izy ay tena loso ty fa manomboka mamono tokoa ny olona fa tsy voasaka ny présidensianta mihitsy akery Cyril mba hajanolo za raha ty fikasihan-tananareo ty a kanareo andraiko tsy mpangalatra zany izy aza finoana ho aneny tena vahoakaromotra ireto fa ndao mba ampiana présidensianta Cyril jereo fa efa mamono andran'olo koa vahoaka ary mihoson-drano tavany dahoaka efa alozany ety aiza chéri nianakalatsika an'ireo vahoaka manjatondreo sady tanora matanjaka anao kamarona na izany azaki jereo fa efa maratra be sady manjerany tany isoary ary dia fandromahanjy zareo hitsahana ny roany tsy misy hevitra tsony aky fa imbery foana ny présidensianta jereo fa zareo indray no atositosiko ny olona sy mila hovonoana aza mandeha indry so manino eo ka iza misobady tanora eto tao fatoko nera loraky iny fa nozeranjo zareo amin'ny fatokasy ben loha any anjerany tafariny intsony koa ranoraky Cyril azafady azafady ho aza vadiko ny vonono lisany tanora vokorongony reto fa za vonoana raha saly isany oay to hidoara ma za tokoa ty fa hatsary miaraka vava fa amin'olona ataonareo na diindrisy aza fa efa matinareo sahady soary fa zay mbola mikitika andran'olo eo dia ahita lozaniko tokoa dada tena velona tokoa venao sany ratsy zao hitako zao maratra mafy nendry dada eny izano sora tokoa zao hitanao zao anaka fa mbola nazava aminao ny momba ary andeha ampeo aloha dada topoly hitondra andreninao any amin'ny hopitaly fa za sy reto zandary natsoky reto mbola hiteny foy amin'reto fokon'olo reto fa any amin'ny hopitaly zany zay miandreny dada ie fa ahoany zao hiteny amin'ny fokon'olona vela ary doara fa miandro ny olona ary ahoana moa reto mpitandro filaminana nentin'ny lahy reto aza maikela fa mahandrasa kely ary aza atao ialahy eto mason'olona eto ary doara fa sefipoko tany ange ahy fa ngady ny lasirila nanaovany lany tenako fonombola sefipoko tany aho fa hoe efa andro ny demokrasia zao ka manompa olona ihany tsy azo atao mbola ambony noho ny sotoavina malagasy matsy aminareo ny demokrasia ambazah marina mihitsy zany voalazanao zany ny gadoara tsy olanyzany fa eto aingana ny tian'ny lafa maika ny olona mba mangataka fangirana kely azafady mba mangataka fangirana aloha ary tompoko lasy tompoko vavy ny voalohan-teniko dia misaotra anareo zandary na mali ny antsoko ka tonga eto ary mbola mamelahana zavany marina eto anatrehan'reto fokon'olona manatrika eto fa ro manaraka izany dia ataoko adony mamba ny kridzavoly izy ity ka avy hatrany dia ny voamaso no mpitsiriko gaga angambinareo no mahita velona toy izao fa tsy maty tamin'ny ahitranonanjoa ahy ko ampafantariko anareo fa tsy zany maty fa izozo be zay tavela tao an-tranonay rehefa ny raha ny Cyril mandoro azy tsy marina kosa zany rangary doara fa aza mifandrosim-potaka mbola ho avy ny pirofo fa aza maika alary Cyril fa toy izao ny tsy nahafaty ahy raha tianareo fantatra tonga ny tsaitsaika atao an-tranoko zozo be ary raha mbola variana tsy nahareny fidirana iny aho dia novelesiny tapoka tamin'ny langilangy ny faratoko ka torana avetrany aho norarahany lasantsy avy eo ny hevitrano rehetra ary nandretra izany kosa dia niverina tsy moramora ny haiko saingy efa narehetro zozo be ny afo
tafatsangana 92.1 FM. trano iny izy dia miatsapazako avy eo ariana ka lavo ary niady teo zay safotra tsy nahetsiko zozobe ary nanaovako aingana ny satrony sy ny akanjo ny fa niahy kosa nampitafiako azy efa nydedadedina ny afo ka nitsambikina teo ambaravarakely aho sady tsy nisy nahatsikaritra ny olona fa variana ny tondrano za kosa nandeha namonjy fiafinana sy nyeritreritra ny teny zozobe nandritra ny adinay hoe tsy maintsy matoko ialahy androany fa zany na ny rahany Cyril dray hay ianao ty tena saka manafiko mihitsy Cyril tsy marina zany ry Viviana fa resabe tsy misy pirofo fotsiny nen'le io resabe hoe lahy Cyril azafady kely nge mba omeo ahy le telefônina any aminao mon adjudant misaotranao eny azy ka aniza moa ty telefôny ty azafady ka tsy telefôny lavely ty ny Cyril tena iny le telefôny fa omeo atiny any amin'ireo zandary reo hoe lahy raha akazy fa voarakotra ao amin'ny telefôny iny ny apela sy ny mesazy an'vao hoe na miafatra elahy mba amin'olo zozobe hay tena lehilahy tsy vanina mihitsy raha ianao Cyril tsy taizakory ny nahitako iny telefôny Cyril iny tompoko lasy tompoko vavy fa teria pitatsimo raha nandrefo ny taninay teny izy nanao tazan-davitra azy sy ireo namana nandrefo tany teny amantsy fa tsy hitany ary noho ny lasa ry zareo dia tonga teo an-toerana nijery ny taninay ny faritany ary teo no nahitako ny telefôniny noraisiko le izy ary hitako tao avokoa reo afera malotony Cyril zakabe tao ambato be vavy ka ho vakiako batsilana an'io zany tsy fanendrikendrena na fitoroan'olo tsy meloko anao taoko fa izakabe Cyril tompoko lasy tompoko vavy no mpanakarama mpangalajaza teto amintsika hatramin'izay hita ao amin'ny mesazy na afatra voatahirin'ny telefôny Cyril avokoa ny resaka ny fanaovan'izy ireo momby zany ary fa volombelony zany ireo zandary nijery ilay telefôny nanomeko azy ireo tena loso ty marina fa angaly ty tsy mifafany lary ny mesaziko reny Cyril ka adiniko ny namafazy sady tsy nampoiziko very ny telefôniko andria reko koa ny fanalana baraka natao anao tamin'ny Facebook raha matoa Viviane ary sako no milaza aminao fa tsy iza kory no nanao zany fa mbola i Cyril ihany satria izy no naka sary anao sy naneny zany tamin'ny Facebook no ireo sary voatahiry misy daty sy ora hitanay tao amin'ny telefôniny lehilahy tsy mataotody raha ianao Cyril hay ianao no nakasasina nalabaraka mba ambonao ny fitiavako tena ianao mihitsy ny voalohany tokony natao fitsaram-bahoaka teto amin'ny fototany hatramin'izay maharikoriko aina mijery anao azy endrikendrika ny andoara kiry vadiko ny tiako fantatrareo vahoaka dia izao tsy iza kory nanakarama ireo zatovana sisika ireo lamban'olo-kafa atao anaty kovetany soary sy ranoro fa i Cyril indrisy fa efa maty noho ny fitsaram-bahoaka teto na inesy na soary ary saika maty vo teo koa ny vatoko lazaiko anareo anefa fa mbola i Cyril zakabe ny mpamatsirongonyireo tanora-panao fitsaram-bahoaka eto ambato be vavy araka ny pirofo mbola ao anatin'ny telefôny Cyril niafina nandritra ny roa volana ary nanao fanadomaine fa tsy misy zokony Cyril miaso amin'ny domaine akory ary taratasy sandoka avokoa no ampiasain'isy zakabe nakana sy namarotana tany teto amintsika hatramin'izay raha tianareo fantatra andolo hoe tsy areto ry Cyril fa tapitra kororoa andoara daholo ny aferatsika ka fa ndeha ho aiza moa nareo roa lahy reto ireo sefy tonga dia sambory fa mitady andositra ireo mihitsy ny tena fanetry be ny firenena ay aza be tena mafy toy izany asefo ay oka rehefa tsy andositra ay zany tokoa sefo tsy andositra zay fa aza be tahana rojo vito izao fa hafa baraky sefo pokotany ange za sefo oka marina oka sefo aza miaino an'izany fa atao fatomaty sy rofoza mihitsy ireo sefo indrindra fa ilay Cyril tsy vaniny ty oka sefo aza mba atao an'izany akiry Viviane malalako
atao tsy ho elake mariazy tsika e. Any am-ponja indray ianao no mitady vady sy manao mariazy. Misaotranao rery Viviane mahavangivangy atoy izao a. Tsy misy sorana no fa izay mahavangivangy ho no tian-kavany. Efa tsy dia atahorana intsony aloha ny amiko e. Efa ho iray volana anie izao no mivoako ny hopitaly e. Fa tia sandroko tapaka misy platery ity sisany mbola mila fitandremana. Difonjanahary aloha no tsy nahafaty ny vadinao ngadoara, fa raha tarakely no fahatongavanao tamin'ny fitsaram-bahoaka iny dia efa matin'ireny tanora mamindrongon'ny Cyril ireny ranoro mba hamarina moa. Isoary mampalahelo fa tsy trahabontsitsony e. Mbola niandro sy niandro ireo zandary koa fa tsy ho voasakako irery mantsy ireny tanora voakaraha mamono olo ireny. Izay koa anie ilay vahoaka dia mora voatarika sy manara-drenirano fotsiny izao e. Tsy mba mandinika akory. Za aloha dia efa namofo tanteraka e. Mba nanakanareo ankizy lampamony any tamin'ny fa tony vorokely nanaky pilizany fa nagaga dia mba mody nanakana azy ireo eriko sakabe no sady reko ny teny hoe atao vainga sy ataony lesany. Andre haiko ve nisy an'izany e. Raro mihitsy ny raha nidoboka any am-pontsy izy Cyril ary ireo tanora ny karamaindry zareo. Izany hoe sady mody manakana no mampirisika izakabe tamin'iny. Tetika efa nomandry zareo daholo ireny. Efa reko tamin'ireo tovolahy tsy mahafehivava tany amin'ny bara mantsy ny tetika rehetra anendrikendrehana ny soary sy ranoro ny mpangaladambo. Ay ve ianao ka nandeha tany amin'ny bara fisotrotoka ihany koa e. Nandritra n'izay tsy nahitana ianao izay. Tsy fitiavan-toka kosa no nanovako endrika sy nidirako tany amin'ny bara ranoro Iza mahalala. fa noho ny toerana famolavolan'ireo olon-dratsy ireny nitetika malotony. Heverinao moa fa ratsy tany ahalala mialohan'ny fisian'ny fitsaram-bahoaka tahaka ireny. Soko fa natahoran'ny olona ihany data satria neverin'ny zareo fa matoto. Aiza kosa ry antako dia izany Hita fa marina zandro neny ohatra mandeha ny fotoana fa aleo amin'izay za sy Viviane andeha hanatrika fivoripoko tany aloha ka. Sady efa miandry ianao mihitsy izao fokon'olona fa maika ny amerenana anao sefipoko tany Zany Aza manao sefipoko tany izany intsony ianao ry doaraka. Ka mbola mamim-bahoaka ny vadinao ranoro jereo fa potsy izay no nanarenandry zareo ity tranonareo maity. Fa mbola teny isoranay an-trano kosa ianao Viviane noho ny fanampiana nataonao mba merenana indray ny asa fandrafetako Eny kiko. Tsy ho valina eny vitanao fa Andriamanitra manakare-pahasoavana anie hamaly azy. Tsy misy isoranareo azy zany fa ny tambony mba antenaiko dia ianao miverinao sefipoko tany indray. Zany tsy maninona raha izay no misafidim-bahoaka e. Vonona ny anarina ny fokotantsika nompitehindry zakabe sy Cyril ahako. Nompitendry zareo tamin'ny alalan'ny gabraraka sy fanjakan'ny barao mihitsy azy Zany ve ny demokrasia dradradratraina ankehitriny? Tsy anaka. Tsy fiarahamonina baralana, didijato ny maronisa na fahafahana tsy voafendalana no atao hoe demokrasia. Fa nataon'zareo hikatsahana tombontsoa ho an'ny tenan'izy ireo manokana fotsiny izany. Fifandrifian-javatra ve fa andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia any 15 septambra saikana fahateniny iny le tamin'ny fitsaram-bahoaka. Tsy eo mihitsy ry dada ny sain'ny olona rehefa sefipoko tany any ianao ka. Zany ve ny demokrasia? Nosy Radani, Axel, Nola Laovini, ny Antsarandrenarsoa, Volana Balika, Lali, niatraka tamin'ny Toko Bienvenue, Daniel, Axel, nandray feo, Roberto, nandrindra ara teknika, Zarbid Stella, mpanatontosa, Axel.